Miarabantsika tsy avindray tonga eto fandraisana ny mofinaina isika amin'ity zoma maraina ity, misotroan'Andriamanitra isika fa manome ny herin'ny mandrakariva amintsika tsirairay avy izy. Manderantsika amin'ny mofinaina anio ara dia vavaka isika. Ny Tompon'Andriamanitra eo dia iray ny era-poetra-tsaina ianao, dia avy aminao ny fofinaina mahavela izay nananay. Ataka aminao indrindra izahay mba ho eto aminay amin'ity maraina ity, nazava ny teninao araka ny sitraponao aminay, ary ihany koa moko zavatsoa sy anome anay indrindra ny zotom-po rehetra ilaina ny amin'ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Eo teny mofinaina antsika androany dia manao hoe lalàn'ny mpanjaka. Raina amin'ny Salamina fa 3:7-8 manao hoe iza no ay any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany riko tahaka anao. Ny fanahy izay mandala ny fitiavan'i Kristy dia feno fahafahana, fahazavana ary fifaliana amin'ny Kristy. Ao amin'ny fanahy toy izany dia tsy misy fisainana mizarazara, maniry an'Andriamanitra ny momba azy manontolo. Tsy mankany amin'ny olombelona izy mba hilasaina mba manatona an'i Jesosy Tompo, izy kosa ilay loharano fahendrena rehetra. Mandinika ny ten'Andriamanitra izy mba hahafantarana izay fenitra napetraka ao. Ahita mpitaridarana azo antoka kokoa noho ny Jesosy Tompo ve isika? Ao amin'ny ten'Andriamanitra ny fivavahana marina, izay midika hoe eo ambany fitarihan'ilay fanahy isika amin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asantsika. Mandray ny mpikatsaka mandritry tena sy mazoto ilay lalana sy fahamarinana fiainana ka manao hoe avia anaraka ozy izy. Tariny eo amin'ny lalana ety mankany amin'ny fahamasinana sy ny lanitra izy. Kristy nanokatra an'io lalana io atsika tamin'ny vidiny tena lafo. Tsy avela iraparapa ao amin'ny aizina isika, ary izay rehetra tapa-kevitra anaraka tanteraka ny Tompo dia ho tarihany eo amin'ny lalan'ny mpanjaka, eny eo amin'ny lalana nosoritan'Andriamanitra ho an'ny voavitra. Arakaraka ny anarantsika amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny teniny no atsapantsika kokoa ny filahantsika azy eo amin'ny fiainantsika. Tsy tokony ho afa-po isika mandra-pahitantsika fitsarana amin'ny fitondrantsika ny ziogan'i Kristy sy ny entany, ary arakaraka ny fahatokintsika eo am-panompoana azy no ampitombo ihany koa ny fitiavantsika azy sy ny ankalazantsika azy. Manambara n'izao tontolo izao ny herin'ny fahasoavan'i Kristy isika ankehitriny eo amin'ny fiovahan-toetra ny olombelona, avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, avy amin'ny toetra ho amin'ny toetra, miomana ho amin'ny fiarahamonina amin'ny anjelany an-danitra isika rehefa mibanjina ny Kristy, ilay modelintsika madio, masina sy tsy misy petina. Raha i Kristy no lohantsika sy mpanjakantsika rehefa any an-dapan'ny lanitra, dia aoka isika metra-panontaniana manao hoe iza moa Kristy ho antsika ankehitriny izao hoe aminao iza i Kristy? Afaka milaza ve ianao ampipanjinana amin'ny mpamonjinao manao hoe manana niza moa aho any an-danitra ary tsy misy mahafinaritra eto an-tany afa-tsy ianao? Raha mbola tsy tonga amin'izay fiekaina izay isika dia mbola tsy taratsy akory, fa afaka manao dingana ary ihany koa miray amin'ilay fanahy masina mba ahafahantsika ho tonga amin'ilay fibebahana marina sy manana ny toe-po tokoa tahaka an'Andriamanitra. Vavaka isika, trotronao saray hoany amin'izany teninao izany. Ampio izay Tompo ahatsapany tsy fahamendrehanay ka ho amin'ny fibebahana marina hiova ny amin'ny lalaka ilay teo aloha amin'ny lalaka ilay vaovao izay nisoritanao, ka ahatsapa tokoa fa mpamonjinay tokoa ianao. Minaran'i Jesosy, amen. Savior.